Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny, tsy iza izany fa Andriamatoa Rado Rakotosalama izay hitondra ny fampianarana anazava mikasika an'izany atao hoe Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Faly miarabanao Andriamatoa Rado Rakotosalama. Faly miarabanao Andriamatoa Bary Randresy, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Madagascar TV na ny any Canada, ny any aty Frantsa na ny maneran-tany dia fiatana tompony ho amintsika tsirairay avy. Azonao azavazavaina ve hoe inona ny dikan'io ataontsika hoe loha hevitra na ny hevitra zany hoe Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana izany? Sotranao nametraka fanontaniana. Marina tokoa zany satria zany tena Andriamanitra zany aloha dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:20 ka ny 9:9 izay mivaky toy izay tenenao izay mihitsy hoe hoy Jesosy tamin'izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary mbola nisy toy tao anatin'ilay izy hoe tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zany lalana fahamarinana ary fiainana. Rehefa miteny an'izany ny Jesosy raha lahabary dia izao foana ny eritreritry ny olona le any an-danitra izay hoe Jesosy lalana makany an-danitra. Fa tsy hiteny amintsika androany fa tsy ny any an-danitra ihany ny voalaza amin'izay fa na ny fiainantsika mbola eto amin'ity tany ity ary dia tena Jesosy no lalana fahamarinana ary fiainana. Lalana izy satria izao voalohany indrindra lalana makany amin'ny ray izy. Lalana ihany koa izy andehanantsika makany amin'izany hoe satria lalan-davitra moa ty asa fanompoana ataontsika ity lahabary. Fa Jesosy ny tena lalana makany amin'izany fanompoana an'Andriamanitra famanantsika ny mandrakizay izany fahamarinana. Tsy afaka miteny fahamarinana tsika raha tsy Jesosy satria Jesosy dia fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary le hoe fiainana ao ny fiainana mandrakizay fa ao koa ny fiainantsika izay mbola eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao. Ka za zany te-hiteny manao hoe mbola piko ary izay teny izay manao hoe hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako, ary raha maky tenin'Andriamanitra koa tsika any amin'ny Jaona, bokin'ny Jaona toko 10 ny 9:7 dia mbola piko an'izay koa ary le izy raha lahabary manao hoe fa izany vavahady hozy Jesosy. Izany vavahady raha izany hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Be dia be raha lahabary amin'izao fotoana izao ny olona te hahazo hanina satria ankoatran'ilay fandehanana makany an-danitra dia eritreretin'ny olona hoe rehefa ho any an-danitra mihitsy tsika, rehefa tena hiomana tanteraka mihitsy hiakatra any amin'izany hoe fiainana mandrakizay miditra amina ohatran'ny hoe eritreretin'ny olona mihitsy hoe samy hafa ny atao hoe mivavaka, samy hafa ny makany an-danitra. Rehefa ho any an-danitra ianao izay dia rehefa le miakatra dingana ambonimbony kokoa. Nefa tiako azavaina ny olona zany amin'ity androany ity raha labary fa manomboka eto amin'ity tany ity Jesosy nefa lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary be dia be ny olona no manam-paniriana no hotahian'Andriamanitra. Be dia be ny olona no manam-paniriana ahazo valibavaka fa nefa vitsy ny olona vonona ray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Aza adino raha lasaina bavy-malala fa raha ny teny Jesosy hoe izany vavahady. Ny vavahady izany dia rehefa hiditra ao an-trano tsika na mivoaka dia miditra eo foana tsika, mandalo eo foana tsika. Izany hoe tsy afaka mihitsy izany tsika. Rehefa misy olona indraindray miteny hoe manana olana entina-bavaka, misy problème amin'ny fiainana, dia rehefa miteny amin'ny olona ianao izao raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ohatran'ny gaga ny olona hoe mbola mila an'izany, ohatran'ny lalana lavitra be izy izany. Inona ny idirany hoe mandraisan'i Jesosy nefa ny zanako ohatra ny marary? Inona ny lalana hoe mandraisan'i Jesosy nefa ny banky no manenjika an'antrosa? Inona ny idirany hoe mandraisan'i Jesosy nefa ny aretiny efa nitaizana menakavy hatramin'izay ity zavatra nitranga ity? Za raha lasana bavy-malala te-teny amintsika androany. Jesosy ny vavahady, ary rehefa Jesosy ny vavahady dia tsy azontsika atao mihitsy ny misaoty tamboho. Fony tenin'Andriamanitra hoe izany idira izao izy ny idiran'ny olona dia ho vonjena izy, sady manana fanantenana zany tsika, manana ho avy tsara tarehy be zany tsika hoe ho vonjena. Izay ilay ho vonjena rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy, ho vonjena ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Famelohan'izay ho vonjena izy ka
hiditra afaka azo lazaina koa hoe vonjena amin'ny problema misy anao zao satria ny olona nge am'izao mila famonjena raha labary fa mandalo ady nge ny olona am'izao fotoana izao e tatsika fa am'izao fotoana izao nge betsaka ny olana e ao ny aretina ao ny tsy fisina ao ny ady maro isan-karazany fa raha Jesosy nataontsika vavahady raha Jesosy niraisitsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia voalazany tenin'Andriamanitra fa ka izy koa ny hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ray aloha zay ary hiditra sy hivoaka sady azo anina matetika tsika miteny an'ilay teny manao hoe ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka fa raha tiatsika zany no tahina miditra ho tahina mivoaka dia tsy azontsika atao no misaoty tamboho raha hiditra ao amin'izany toeram-pitahina izany tsika dia toerana misy an'Andriamanitra satria ao fantatritsika fa ny tontolon'Andriamanitra ao ny tena ahitana an'izany fitahiana ao ny tena ahitana an'izany hanina ao ny tena ahitana an'izany hoe fiainana izany zany zany androany te hiantso antsika manao hoe Jesosy Kristy raha lasana vavimalala lalana fahamarinana ary fiainana tsy ny resaka makany an-danitra ihany zany fa amelohan'ny hanomboantsika ny fiainana maha-kristianina tsika dia tsy maintsy raisitsika aloha Jesosy ilay lalana fahamarinana ary fiainana. Ya anaraka vetivety an'ireto dokam-batreo tsika dia miverina eto any manohy manaraka ny fampianarana zay entin'Andriamatoa Rado Rakotosalama anaraka an'ireto dokam-batreo tsika. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny Ici Télévision araka nambaratra ny ambendoana dia manaraka ny fampianarana zay entin'Andriamatoa Rado Rakotosalama tsika amin'ity fotoana androany ity. Loha hevitra moa dia ny hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Hono Andriamatoa Rado Rakotosalama inona moa zany atao hoe mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana izany? Marina tokoa zany satria be dia be ny olona tsy mahazo an'izany inona ny tiany tenin'Andriamanitra zay hoe mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ny tena marina nefa zavatra tsotra be ilay izy. Ny atao hoe tsika moa kristianina maha-kristianina tsika dia mpanaladian'i Kristy, mpomban'i Kristy, manaiky an'i Kristy. Aka ohatra anankiray mazava be mihitsy ohatra zao rehefa misy amin'ireny fifidianana ireny atao amintsika zao tamin'ny taona lasa iny nisy navaivay ny fifidianana dia misy zavatra anankiray ahafantaranao an'ilay olona zay tohananao hifankafantarana ohatra hoe loko zany zavatra zany misy loko zany mampiavaka ny kandida anankiray izay tohanan'ny olona anankiray mety misy loko ao mety misy fomba fiteny ao mety misy fomba fihetsika ao mety misy hira hafantarana anazy ao dia iny zavatra rehetrarehetra iny ho an'ilay mpanaraka azy ka ohatra hoe mamory olona ilay olona dia miezaka mihitsy ilay olona manina moa zany hoe miravaka zay maximum manazavatra momba ny hafantarana hoe fomba ny iny ohatra hoe manao akanjo mitovy loko amin'izy dia manao fihetsika fomba fifampiarabana dia mazava ho azy ankoatran'izany zavatra rehetrarehetra zany mahay ny hira atao ao mahay ny zavatra foto-kevitra hijoroany zany olona zany fa indrindra tena mitovy hevitra amin'ny ary vonina aminao zay zavatra teneniny makatoana azy dia ohatra izay ihany koa raha lasana vavimalala tsika rehefa hoe ao amin'ny Jesosy zany hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 10:17 satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao zany hoe ny fandraisana Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao zany dia zao voalohany indrindra ny fiarahanao hevitra aminy firaisanao hevitra aminy ny faharesendahatra ao amin'ny zavatra rehetra izay hijoroany izay zavatra napetrany Jesosy teto amin'ity tany ity dia nametraka ny finoana kristianina dia nametraka zavatra be dia be izay mifanaraka amin'izay tsitsapon'Andriamanitra. Mandray an Jesosy zany ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia manaiky an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo manaiky an'izay zavatra nampianariny manaradia azy amin'izay zavatra tokony fanaony mino fa tsy misy olona mihitsy anankiray hoe mandeha mankany amina kandida anankiray izy ohatra raha izay ny ohatra ny lazaiko teo nefa ny zavatra an'le tsy misy fanohatra tsy misy mifanohatra amin'izay zavatra izay daholo ny ataony rehefa tonga ao anatin'ny fivorianao izy tsy misy angambo zany dia mba tahaka izany ihany koa tsika kristianina ny atao mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana zany dia zao manao ny sitrapony
mandray anazy aroa ten'Andriamanitra teo hoe mino manaiky amin'ny vavanao ianao, dia mino amin'ny fonao, zany hoe ny vavanao manaiky, fa ny fonao koa resy lahatra. Be dia be mantsy raha labary amin'izao fotoan'izao ny olona manaiky eny amin'ny vava fa mifotsy resy lahatra. Kristianina, raha antanitsika ke ny olona, raha tsy resaka fotsiny afa-tsika malagasy, rehefa tena jerena betsaka ny kristianina, ianao ve mivavaka? Vavaka, inona ny fonao kristianina? Fa ny tena marina be dia be manaiky amin'ny vava, fa vitsy no manaiky amin'ny fo, resy lahatra amin'ny fo. Zay zany le izy hoe raha handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika dia izao: ny zavatra rehetra, ny momba antsika rehetra dia atolotritsika azy, ary ekentsika ny momba azy rehetra ihany koa. Ekentsika koa ny momba azy rehetra, raisitsika ny sakrifisy lehibe nataony, asiantsika vidy. Be dia be ny olona tsy manisy vidiny an'izany hoe Jesosy niakatra teo ambony hazo fijaliana. Firy izao ny olona mba mahatsiaro an'izany amin'izao fotoan'izao, fa Jesosy ake niakatra teo ambony hazo fijaliana ka nanolotra ny ainy hamonjy antsika rehetrarehetra. Fa zao efa adin'ny olona zany resaka hazo fijaliana zany, adin'ny olona zany resaka momba ny ràn Jesosy zany. Fa zany ny atao mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, manaiky le famonjeny, manaiky no hovonjena, satria na dia nanaiky hamonjy antsika aza Kristy, tsika koa afaka tsy manaiky hovonjeny. Araka ny ohatra teneniko foana hoe ny mandray an'Andriamanitra, nge mandray filazantsara tahaka ny mandray chèque raha labary. Tsika samy mahafantatra ohatrany ianao mandray chèque. Soratana ho anao iny chèque iny, asiana sora-bola, asiana soratra, asiana chiffre. Avy eo asiana ny anaranao hoe Barrandresy. Dia avy eo soniavin' le mpanome an'le chèque, asiana sora-bola hoe $5. Fa ny zavatra tsy adino dia ao ambadiky ny chèque iny koa ianao mila manaiky manao sonifa handray an'iny vola iny. Dia ohatr'izay le izy, Jesosy vonona, ary efa 7 taona lasa no niakatra teo ambony hazo fijaliana. Eny mbola nisy any telo amby 30 taona sy tapany moa. Ny tiako lazaina hoe 2 taona lasa Jesosy nefa niakatra teo vonona hamonjy antsika. Fa ny olana dia izao, vonona ve tsika handray an'izay fahafatesana izay? Vonona ve tsika hanaiky sy handray an'izay ramba nalatsa no antsika izay? Zay le manao an'le hoe mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, manaiky amin'ny vava, manaiky amin'ny fo, manaiky amin'ny saina sy ny amintsika manontolo. Dao zany tsika tsy hanao an'izany hoe handray an'i Jesosy dia ny vavantsika fotsiny teny hoe Jesosy be ny olona ao mandray an'i Jesosy amin'ny vava, fa ny any anatin'ny fony tsy mbola mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiaina. Fa ataovy miletika anatin'ny sainao any mihitsy manomboka androany hoe Jesosy mahato ahy ianao, Jesosy tiako mba ho vonjenao dia ho asiako vidiny ny fahafatesanao. Zay raha labary no fahitana n'izany atao hoe tahaka ny ahoana moa mandray an'i Jesosy. Raiso ny famonjena, raiso ny fahafatesana ho anao, ho tombona anao. Fa maty Jesosy teo ambony hazo fijaliana mba hahavelomanao. Fanontaniana mipetraka amintsika dia izao: raha maty Jesosy, velona ve ianao? Satria tokony ho velona isika rehetra. Dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ya, anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto arantsika dia miverina eto any manaraka ny fampianarana izay entin'Andriamatoa Rado Rakotosalama, fampianarana miorina amin'ny baiboly araka ny finoana kristianina. Anaraka an'ireto dokam-barotra reto tsika dia miverina eto any rehefa avy eo. Dia mbola manohy manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao, Madagascar TV, arahinao amin'ny ICI télévision. Araka ny nambara tena am-piandohana dia manaraka fampianarantsika, fampianarana kristianina miorina amin'ny baiboly. Asa Andriamatoa Rado, inona no azo amintinana an'izay atao hoe loha hevitra Jesosy ny lalina sy fahamarinana ny fiainana izay nentinao androany izay famitinana sy hafatra ho an'ny manaraka antsika amin'ity fotoana androany ity? Averiko farany ny niaingantsika tamin'izao loha hevitra izao dia hoe Jesosy izany lalina sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao no mitaraina: tsy mamaly vavaka Andriamanitra, efa ela ny nitarainako, aiza ihany mba nibavaka, toa tsy mety tafavoaka. Misy manontany mihitsy amin'izao fotoana izao hoe tena mahavonjy hoe fivavahany, tena mamaly vavaka ve Andriamanitra? Fa izao raha lasa nabavy malala, tena mamaly vavaka Andriamanitra. Mbola tena fotoana famalian'Andriamanitra vavaka izao. Fa ny olana dia izao: isika ho aho te hahazo valim-bavaka, isika ho aho te ho tahian'Andriamanitra, isika ho aho te ho afaka amina zavatra rehetrarehetra izay ady lalovantsika. Fa tsika tsy te handray an'i Jesosy. Matahotra ny olona ny ray an'i Jesosy, matahotra ny olona satria ny olona mieritreritra fa
mahafaty antoka na mety mahateritery zany hoe mandray an' Jesosy na manonona ny anaran'i Jesosy ary amin'izao fotoana izao ohatra ny lasa mihafahafa ny olona. Fa za te hiteny amintsika androany, tsy ho possible aminao ny azo valim-bavaka. Tsy afaka hisaoty vavahady ianao ary ny tena marina mba tokony ho mailo sika raha mandray valim-bavaka mety ny atao nefa tsy mandray an' Jesosy fa ndrao any am-bavahady tsika ary ndrao ny tena olana dia izao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azontsika ataony ny misaoty vavahady. Fa raha ohatra tafasaoty ianao dia fanontaniana mipetraka aminao tena ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ve ianao? Fa ny lojika an'Andriamanitra izay efa nataony hatramin'izay dia tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'ilay zanany latokana izay Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra. Ka za zany androany te hiteny amintsika manao hoe raha hiditra ihany ianao dia midira amin'ny vavahady. Mandehana amin'ny lalana izay lalana masaka nalehan'ireo olona rehetrarehetra ireo olona rehetra nitahian'Andriamanitra. Ireo dia nanao an'izay, nandalo tamin'izay lalana izay. Aza mitaraina ianao hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Ary aza malaky mialy ianao hoe tsy mahavonjy ny fivavahana. Fa apetrao tsara aloha ny fanontaniana ao anatinao. Tena nanana fifandraisana tamin'i Jesosy ve za? Tena atao anatiko ve Jesosy? Hoy Paoly manao hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Dia jerevo ny tenanao, jerevo ny fiainanao, velona ao anatinao ve Kristy? Fa raha velona ao anatinao Jesosy raha lasa nabavy-malala dia za te hiteny aminao miarahabanao sahady fa sady ho hitanao ny lalana. Eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tany andalovany ity, tsy ianao zany nitsiraparapaka ny amin'ny maizana. Satria lalana ary fahamarinana ary fiainana Jesosy. Raha ohatra ianao eto amin'ity tany ity, misy zavatra tsy mety afaka ao. Mila famonjena ianao, ny fandraisanao an' Jesosy no hatongavanao amin'izay fotoana izay. Ilay ten'Andriamanitra ke hoe raha za tokoa ny hidiran'ny olona dia ho vonjena izy. Ary na hiditra izy na hivoaka dia azo hohanina. Mila hanina tsika eto amin'ity tontolo izao. Tsika mbola tsy any an-danitra. Ny fivavahana raha lasa nabavy-malala dia izao. Amin'ny alalan'ny fivavahana afaka tonga zavatra be dia be ao amin'ny fiainanao. Mety misy olona ange amin'izao fotoana izao miainga tsy misy. Fa za te hiteny aminao fa tsy ianao rery nefa niainga tsy nisy. Fa ity Baiboly ity dia tena azo hohanina. Azo hohanina ny fivavahana. Tsy mamoky ny fanahy fotsiny io. Fa amin'ny alalan'ny fitandremanao izay lazainao, amin'ny alalan'ny fandraisanao le zanak'ondrin'Andriamanitra anjaka ao am-ponao, dia afaka tonga hanina eo amin'ny fiainanao, hitondra famonjena eo amin'ny fiainanao. Za zany te hanao antsoavo amintsika androany. Aza manao tahaka ny olona fetsifetsy hoe andeha alaiko ny fitahian'Andriamanitra, andeha alaiko ny valim-bavaka, andeha alaiko ny fanasitranana. Fa za tsy mila an' Jesosy zany, za tsy mila miova fo zany. Zany nge raha labary amin'izao fotoana izao netiko hamarana azy ny tena fitaka be eto amin'ity izao fiainantsika ity izao amin'ity resaka ara-panahy. Indray variantsika mahita an'ireny, za tena resy lahatra, tena mankasitraka hoe Andriamanitra tena manao fahagagana, Andriamanitra tena manao mirakla, Andriamanitra tena manasitrana. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika foana dia izao. Manahoana nandray an' Jesosy ve ny olona anankiray? Fa tsy le fanasitranana ny tena zava-dehibe. Ny olona mandray an' Jesosy dia tsy maintsy ho sitrana na hoena na ho aingana. Fa ny fanontaniana dia izao, sitrana iny olona iny fa nandray an' Jesosy ve iny olona iny? Sa sitrana iny olona iny fa naka an'ilay tokony ho azo fotsiny dia lasa nandeha avy eo. Za zany te hiteny amintsika manao hoe andao tsika andalo amin'i Jesosy. Andao ataontsika eo amin'i Jesosy foana ny lalana. Fa tsy afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra zany tsika, tsy afaka hita ny herin'Andriamanitra, tsy afaka hita indrindrindrindra ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay raha tsy Jesosy aloha no raisitsika eo amin'ny fiainantsika. Na eto an-tany ianao zany, ninona zavatra ilainao eto? Jesosy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana. Jesosy ny vavahady, fa ho any an-danitra koa moa indrindrindrindra. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary izy ihany koa no vavahady dia mampahiry antsika raiso izy fa tsy hanenenana ny mandray an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mandray fahasoavana. Amen. Dia isaona be tabe ianao Andriamantoa Rado Rakotsarama tondraindray ny fampianarana teto amin'ny fandarana malagasy eto Kanada tamin'ity androany ity. Tsara ihany manamarika ary marihana fa fampianarana kristianina miorina amin'ny Baiboly ny fampianarana atao eto
ary tsy misy atao hoe dogma hotsika zany hoe tsy resaka hoe nako fiangonana manokana fa fampianarana kristianina no entina fa tsy anao dokam-barotra ana fiangonana anankiray na fiangonana itsy fa zay fampianarana kristianina. Saona be da be anao dia atao hoe manaraka indray mbola miona sy mitondra miona etondray miresadresaka fampianarana hafa indray. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny enatra farany misaotra betsaka ny Andriamatoa Barina Andresy misaotra ny Madagasikara TV dia marina tokoa zany tsy fiangonana no resantsika eto fa Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Mahay reza daholo ny tompo any omba antsika. Amen. Dia izay ihany koa no namarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. No.